Mila vahaolana ve ianao eo amin'ny fiainanao? Mila vahaolana ara-panahy? Ny Cohen Andreas Falimiarantsoa dia manolotra ho anao ny fitsaboana vintana sy ny famahana ireo olam-piainanao rehetra, na ny aretina izany na ireo fatotra mangejanao rehetra ara-panahy izay asan'ny devoly ahafahana manatsara ny fiainanao sy mamaha ireo olam-piainanao rehetra. Olana ara-bola, varotra tsy mandeha, orinasa mitotongana, mila fitsaboana vintana ianao. Zava-dehibe indrindra ny fitsaboana ny vintana iarahanao amin'ny Cohen Andreas Falimiarantsoa officiel, ahafahanao manatsara ny fiainanao. Ny Cohen Andreas Falimiarantsoa dia mpitsabo ara-panahy, mpisorona avy amin'ilay avo indrindra, afaka mamaha ny olam-piainanao rehetra, na ny fandravana ny tsatoka sy ny fiandry izay misy eo amin'ny fiainanao, karazana blocage rehetra izay mandrava ny fitonitsainao dia azo vahana tanteraka avokoa izany. Fanatsarana, ao ihany koa ny fitarihana ara-panahy. Mila mpitari-dalana ara-panahy ianao, andrava ireo sakatsakana rehetra eo amin'ny fiainanao, anaisotra ny asan'ny devoly eo amin'ny fiainanao, anala ny fanahy amin'ny famosaviana izay mankarary anao, ary ihany koa anala ny fanahy amin'ny famosaviana izay mandrava ny tokantranonao. Na olana ara-pitiavana na olana ara-bola dia mitsabo izany tanteraka tokoa ny Cohen Andreas Falimiarantsoa officiel. Aza misalasala aza fa misy ny lahara telefônina ahafahanao mifandray aminy, misy numéro WhatsApp sy Telegram ihany koa mipetraka eo ambony eo izany, afaka mifampiresaka soamantsara na ao amin'ny Facebook na ao amin'ny Instagram. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.